Miarahaba atsika rehetra rahavavy sy anadahy ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anjaka sy anapaka ao amin'ny fiainanao mandrakariva. Amen. Mpanetretena no hitondrana teny fohy indray ho fifampaherezana ho atsika rehetra indray amin'ity androany ity ka melohany makitsika izany teny izany dia raha sitraka ao dia andao ilay vavaka fohy tsika ho fametrana izao fiarahana izao eto anatrehany. Halleluja. Ray masonao misotranao izahay amin'ity ora sy fotoana ity fanomenao indray ny fahafahana izay ahafahanay mifampizara, ahafahanay mifandre ny amin'ny analan'ny teninao Tompo, ary misaotra ny amin'ny tova nomenao amin'ity vatana ity afaka mandre ny sofina, afaka mahita ny maso, afaka miteny ny vava, fa indrindra ny fo afaka mandray izay teny ampandrenesinao ny sofina indray amin'ity fotoana ity. Misaotra indrindra Tompo amin'ny fahafahanay mifampizara sy mifankahino eto indray androany, ary ny fanahy masonao izay tompon'ity fotoana ity no afaka hampianatra anay eto indray dia izy no angatahako hampiteny ny vavako eto androany fa ny tenako dia fitaovana sy fantsona fotsiny ihany fa ny fanahy masonao no anampita an'izany any amin'ny sofina izay manongilana izany Tompo, ary ny fo handray ihany tokoa ary dia tena hoe ho tany lonaka ny fo rehetra izay andraisana izay handre sy handray izany teny izany ary izay rehetra mandray any Tompo dia hamokatra eo amin'ny fiainany tokoa, satria ny tany lonaka dia mamokatra tokoa rehefa mandray am-pitiavana ny olona tsirairay avy. Ka angatahako ny fanahy masina mpampianatra tsara indrindra hampianatra na eto indray hampiteny ny vavako izy ary toy ny lelany efa mahay ny tenako raha hiteny eto androany ny vavako ary ny fanahy masonao Tompo no anao izay tiany atao eto. Raisy ny toeranao Jesosy, raisy ny toeranao fanahy masina, atombokay amin'ny analany anaranao Jesosy Kristy izao fifampizarana fo izao. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Amen. Ya. Jerevantsika ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Isaia toko voalohany dia ry amin'ny andininy 4 sy 5 no teny fohy izay ififampizarantsika eto. Halleluja. Jerevantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 1:4-5. Avakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Indrisy firenena mpanota, olona mahavesatreloko, taranaka mpanao rasy, zanaka mpanao meloka. Efa nafoy an Jehova izy, efa nanamavo ny iray masiny Israely, efa nihodina izy. 5. Nahoana no mbola tahasiana ihany ianareo noho izao fihodinanareo lalandava izao? Eniky ny aretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetra. Amen. Teny fohy dia fohy tokoa no meny Tompo antsika indray androany dia hiresaka amin'ny analan'ity teny ity amiko sy aminao Jesosy satria dia ny teny ato amin'ny Baiboly dia napetraka ho vakitsika ary ho raisitsika ary tena hoe iainantsika izany dia isika velona ihany no afaka mandinika ny teny ary afaka mandray sy makatoa izay teny napetraka ato amin'ny Baiboly. Noho izany dia hiresaka amiko izany Jesosy dia te hiresaka aminao izy. Inona ny teny vakitsika teny mahakasika ny hoe indrisy firenena mpanota, olona mahavesatreloko. Inona moa no zavatra tena hoe mikiky tokoa amin'ny fiainantsika? Inona ny zavatra tena mamatotra antsika? Inona ny fahazaran-drasy mamatotra antsika? Eto ny Tompo dia teteny aminao satria ny zavatra rehetra matombotranga dia misy antony ao. Isika mantsy amin'izao fotoana izao dia raha mahita ny aretina, ny firenena rehetra dia misy an'ity karazana aretina ity ary dia samy manana ny fomba fisehoana avokoa ary samy feno fahoriana ny firenena rehetra fa tsisy na iray aza miangana ka hoe miadana sady tsisy aretina, tsisy olana fa mitovy avokoa. Indrisy o Jesu, firenena mpanota, olona mahavesatreloko. Tena misy eloka maro amin'ny taranaka rehetra, taranaka mpanao ratsy ozy ny tenin'Andriamanitra. Sika rehetra reto mazava fa tsisy marina na dia iray azy. Tsisy marina na dia iray azy. Mpanota avokoa, zanaka mpanao meloka, efa nafoy an Jehovah Andriamanitra, efa nanamavo
any iray masina Israely. Tena izay tokoa ndra ny zavatra misy eto amin'ity tany ity a. Ny olona manko amin'izao fotoana izao dia efa misy ankiviana, efa tsy dia tady ino an'izany Jesosy antsony ny olona, satria hoe mivavaka nefa tsy hita izay marina, mivavaka mino azy nefa ohatrany voamaika ory, voamaika mitranga ny zavatra rehetra, dia hoe raha misy tokoa ve izy dia sy tokony ho hisy ny fanasitranana, hisy ny fanafana. Fa maninona dia ohatran'izao, satria misy olona any mivesatreloko, misy lolo-po, misy atezerana, misy faharatsiana, fangidiana any amin'ny tsirairay avy, dia mitambatambatra zany, taranana ka mpanao ratsy ozy izy. Voalaza ny ten'Andriamanitra, zanaka mpanao meloka. Ny olona tokoa dia sika manko tsisy tanteraka, maro ny zavatra hitan'Andriamanitra ataony zanak'olombelona, dia izany mampalahelo an'Andriamanitra, miariary be ny fanamavon'ny olona an'Andriamanitra. Inona moa ny zavatra tsy efa ataon'ny olona amin'izao fotoana izao vanandro iainantsika izao? Lasa mitoky amina zavatra samposampy ny olona, lasa mamonjy ny zavatra mihoaingana kely ny ahavitana azy, fa tsy tady intsony, tsy te hieritreritra finoana sy ametraka fitokisana amin'Andriamanitra intsony ny olona, fa manamavo azy ohatrany hoe tsisy izy, ataony olona tsinitsin'Andriamanitra. Lasa mihodina amin'Andriamanitra avokoa ny olona, lasa tsy mino. Dia inona fa dia fihodinana lalandava no hita. Zay zao ny hitantsika amin'ny fahadimy, mihodina amin'ny Jehovah Andriamanitra ny olona rehetra, tsy mety mintsony. Dia inona ny zavatra misy enika ny aretina, enika ny fahotana, enika ny faharatsiana, dia marary. Dia inona fa tonga daholo ny zavatra rehetra, satria rehefa ny faharatsiana, ny fangidiana, ny lolo-po, ny zavatra ratsy rehetra izay iainany zanak'olombelona, dia inona fa dia tanteraka avokoa zany ny karazana aretina, ny zavatra manjo ny olona. Sy tonga ho azy ndreo zavatra hitantsika ireo, zavatra misy sy iainan'ny olombelona amin'izao fotoana io. Fa misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra ao. Ny olona tsy mety mino, olona mahafoy an'Andriamanitra, olona manamavo azy, ohatrany hoe tsisy izy nefa dia misy, ary eny amin'ny fiainantsika lalandava Andriamanitra. Eo izy manara-maso antsika izy, fa isika no mahafoy azy, isika no mihodina aminy. Ary dia lalandava moa ny voalaza teto, isan'andro sika dia mihodina amin'Andriamanitra. Tsy mety misy olona fo mino azy iny, tsy mety misy ilay olona natoky azy tamin'ny voalohany iny, lasa ohatrany hoe na mivavaka na tsy mivavaka toa ohatrany mitovy ihany. Dia vesarina eny amin'izay ny alahelo, ny heloka, misy ny miady dia tsy misy mifamela heloka fa samy maka ho azy, dia vesarina eny daholo rehetrarehetra reny, dia miteraka aretina le izy. Jereo tsara marary avokoa, feno enika ny aretina avokoa, hatrany an-doka, hatrany amin'ny faladia, hatrany amin'ny fo marary, any an-doha marary, ny eny amin'ny tena rehetra manaitaina, ny aretina manafika. Ary tsy mitsisy mihitsy ohatrany tsisy fanafana mihitsy aza ny tena marina, fa atao hatramin'izao mbola tsy hita hoe inona ny tena fanasitranana azo amin'ity aretina coronavirus ity. Dia maro ny aretina. Dia ny olona mitady fanasitranana etsy, mitady fanasitranana eroa, mitady an'izao, manao an'izao fitsaboana rehetra izay fantatr'olona fa mety hasitana azy no kasainy sy tadiaviny, fa tsy mety manakina an'izany amin'Andriamanitra. Tsy mety mitoko fa Jesosy io dia mpanasitrana. Dia tsy mitady an'izany ny olona, dia mihodina. Zay ilay fihodinana zay. Izany hoe ilay olona ihany zany no tian'ilay aretina, tian'ilay zavatra nitranga teo aminy. Satria rehefa ny olona iray mitoky amin'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, miaina amin'ny fahadiovam-po, miaina amin'ny fahamasinana ihany koa, tsy miala eo an-tongotry ny Tompo, matoky azy amin'ny fiainanao iray manontolo, dia tsisy ireo rehetrarehetra ireo ankoatrany hoe zahana toetra ilay olona. Fa eto dia hita mahavesatreloko, taranaka mpanao ratsy, hita ety amin'ny zanak'olombelona zany ratsy izany. Izy dia mahita maso ny aratsiana izay ataon'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Inona moa ny zavatra tsy ataon'ny olombelona? Mamonjy mpanao fanafody, sady mba mino ihany, mivavaka ihany rehefa lahady, dia ny atao ihany amin'ny andavanandro, ny atao mangalabadin'ny olona, mampirafy etseroa, mangalatra, misoloky, mandanga, mamitaka.
mijangajanga tsisy ratsy ataony zanak'olombelona, misotro, mifoka, atao daholo atao avokoa ny zavatra rehetra, zay faratsiana rehetra zay fiarana miasa amin'ny devily satana zany rehetra zany. Tena inona manamavo an'Andriamanitra ny tenantsika nefa no fiangonana ho ampakariny rehefa ho avy izy eny amin'ny raony lanitra. Nefa io tenantsika io mitsy no miaina amin'io faratsiana rehetrarehetra io, vesatra amin'ny tenantsika zany rehetrarehetra voalaza teo zany. Vitsikely ireo fa maro ny faratsiana ny fahotana zay hoentin'ny zanak'olombelona amin'ity tany ity. Dia mahafoy an'Andriamanitra amin'izay ka raha moa efa mavesatra ny heloka, efa mavesatra ny faratsiana dia dinina zany. Afoin'Andriamanitra satria izy nieritreritra fa ataony io rehetra io dia hoentina amin'Andriamanitra dia amin'izay izy maivamaivana sy ny sisa fa iny vesatra n'iny ka sy rehefa tsy mandray valimbavaka izy manoloana n'iny zavatra mahazo azy iny afoiny amin'izay Andriamanitra. Tsy hitahy Andriamanitra sady tsy hanasitranana, tsy hanafaka amin'ity dia manamavo amin'izay dia ohatrany tsisy. Nefa tadidio sika ry havana rehetra fa matoa sika velona amin'ny androandroany ity, matoa sika mifakaineno amin'ity androandroany ity dia mbola noho ny famindrapon'Andriamanitra amiko sy aminao. Izany hoe mbola mety zany raha miantsoantso azy sika hibebaka sy hifona, hitaraina aminy, angataka famelan-keloko, angataka famindrapo, ary tena mibebaka marina. Raha tato ny lalanao teo aloha dia tena mivily amin'ny lalakafa, tena hoe mifindra, tena hoe mandeha amin'ny lalana tsy nalenao teo aloha ianao dia tena mandeha marina sy mahitsy ao anatrehany dia hita fa ho raisiny tanany, tena hoe miditra amin'izany hoe fibebahana marina zany ny olona iray, miala amin'ny karazana faharatsiana rehetrarehetra mba tsy ho voatonona amintsika ny hoe taranaka mpanao ratsy. Io manko raha io mpanao ratsy no tany saina tsy vita isa satria tena maro be ny faharatsiany zanak'olombelona. Andriamanitra dia mahita maso an'izany. Isika aza eto amin'ity tany ity mahita maso eo nasionaly ny ataon'ny fiarahamonina any ho any dia Andriamanitra zay tompony mpifehiny ity lanitra sy ny tany ity ve dia ho izy zavatra ofenina eo anatrehany, tsisy miafina eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka zaho rahavavy sy anadahy izay mandray ity feo ity fotoana mety izao satria ny fofinaina izay mbola ananantsika dia tombony lehibe izany. Mbola ahafahantsika miditra tanteraka amin'izany hoe fibebahana marina izany manatona Jesosy Kristy ianao mangataka ny fanafana tanteraka aminy ianao, mifona aminy ianao ary mamela ny helokolona any aminao ianao, mamototra an'izay rehetra vesatra any anatinao ianao, mamela an'izany ianao ary manatona an' Jesosy ianao mba tsy ho tratra an'ity enika ny aretina avokoa ity ny tenantsika ray manontolo. Manaitaina ny nofo, manaitaina ny fanahy, manaitaina ny vatana ray manontolo. Dina fa marary hatramin'ny fanahy satria tsisy fiainam-bavaka ho azon'ny olona intsony eo rehefa marary io tenany io. Feno aretina avokoa ny olombelona, feno aretina ny tany marary avokoa ny olona rehetra, mikiky amin'ny vatan'ny olombelona ny aretina, avy dia mamono, avy dia tsy misy ny radevoly mangalatra ny ain'ny olona. Rehefa tsisy fibebahana, rehefa tsy mino an'Andriamanitra, rehefa tsy mitoky an' Jehovahandriamanitra ny olona dia angalariny devoly melohan'ny fotoana, kikisany aretina dia avy dia alainy ny ainy. Zaho sy ianao mbola nomeny tompo fahafahana na dia mba teny fohy aza nomena antsika fampizarana teto androany dia akatoavy ny teny manatony ianao an'Andriamanitra, mibebaha ianao mba tsy ho voakiky ny aretina ianao, mamela helokolona, manatona an'Andriamanitra ianao. Fotoana mety izao satria ny fofinaina ananako sy anananao no tombony lehibe ahafahantsika manatona an'Andriamanitra mibebaka sy mifona aminy mba tsy ho azo ny fandringana ny aretina izay mandringana amin'izao fotoana izao tsy ho enika ny aretina ny tenantsika fa mba ho eniky ny fahasalamana ka manana zotom-po manatona an'Andriamanitra. Mba tsy hisy ny fo marary satria fo rehefa marary dia tena litika sy mahazery olona tsony satria fo ny aminany anatiny any tsisy malala nefa marary mikiky feno aretina avokoa ny tena rehetra. Manoloana an'izany teny izany dia mbola afaka mitsabo Andriamanitra, mbola afaka mitsabo ny fo marary izy mbola afaka manasitrana ny aretina izay manenika ny tenanao izy na io aretim-pona na io areti-tsaina na io aretim-batana, aretim-panahy dia mbola manasitrana ny tompo. Dia mety zany dia andao sika angataka an' Jesosy ho fainganana Jesosy manasitrana anay ianao, mangataka anao zay sy trano zay satria fantatray fa ianao any mpitsabo ambony indrindra, ianao le dokotera ambony dokotera mpanasitrana ny aretina ianao ka mangataka anao zay sy trano zay
izay mivavaha ianao, angatao ny tompo manana vavy ianao fa ka mangataka ny amin'izany, dia izy koa manana sofina afaka andreny amin'ny feonao rehefa miantsoantso ianao. Tonga ava Jesosy eo, sitrahany izay fa voakiky ny aretina ny tenanay, voakiky ny aretina ny firenena sy ny tany rehetra, mavesatra fahotana, mavesatra haratsiana. Tonga ava Jesosy, miantsoantsoa amin'ny feo mahery, andao fa fotoana mety izao anatanterantsika izany eo anatrehany. Halleluja. Raha sitraka ao ary, ndao tsika hivavaka, ary nao ariana an'izao fotoana izao izay mbola afaka mivavaka ianao, mandohalika ianao miantsoantso mivavaka, miantso azy mangataka fanasitranana raha ianao le marary, raha ianao raha mavesatrelo, raha ianao misy le mavesatreloko, ndao fa fotoana mety ary ny fanasitranana ato amin'i Jesosy eo avokoa. Tandremo tsy anisan'olona nafoy azy ianao, fa oka tena hoe mitady azy isan'andro ianao. Amen. Ndao ariary hivavaka tsika, raha eo misaotra anao zahay satria nomenao teny fohy fampatsahivana, efa renay io teny tompo ary efa mivezivezy amin'ny sofinay foana, fa matoa miverimberina ny teny dia misy fampatsahivana anay izany, fampatsiarovana anay. Tompo malalo, tena fotoana mety aminay tokoa izao handininay tena, satria izahay mbola velonayna, mbola nomenao fofinaina, ahafahanay Jesosy malala miresaka aminao, ahafahanay manatona anao, mangataka famelan-keloka sy famindrapo ary mangataka fanasitranana. Raha misy marary mandrety fizarana ity tompo dia angatako hiantsoantso amin'ny feo mahery izy, miantso anao, miresaka aminao izy, mangataka fanasitranana satria izay mangataka no mahazo. Ka raha mangataka amin'ny fondretra izay olona izay dia sitrahany izy raha manokatra ny vavany eo anatrehanao tompo malala. Ho andreo izay mavesatreloka rehetrarehetra, ho atolony ianao n'izany vesatry n'izany mba ho afaka ny heloko, mba tsy hibaby an'izany izy Jesosy, ka sy hiteraka fahafatesanao azy ny fitondrana heloka, lolo-po atezerana, faharatsiana rehetra tompo. Oka tena anatona anao izay olona izay, izy manana sofina mandre ity fifampizarana fohy ity dia hikasika izay fohy izay ianao fanahy masinao, ary hampibebaka azy ianao, hialany amin'ny ratsy rehetra, ary mba tsy anisany olona mafy ianao ny olona izay mandrety fifampizarana ity tompo, fa anisany olona mikatsaka ny tavanao, anisany olona mitady ianao Andriamanitra, fa tsy anisany olona manamavo anao. Jesosy malalo, fantatro fa mbola tianao ny olona, mbola tianao zahay matoa mbola manome fahafana toy izao ahafany amin'ny fampahery sy mifampizara fohy tamin'ny anala ny teninao. Ka miasa ianao fanahy masina, ianao no afaka miasa ny ampony tsirairay avy izay mandrety feo ty ary mbola afaka mampibebaka ny tsirairay avy ianao manoloana ny teny dia misaotra indrindra anao zay tompo tamin'ny fafana ny fampiany teto ary fantatro fa hiasa tokoa fanahy masinao ary dia rehefa miasa ny teny izany misy vokatra izany dia ianao le tompon'izay teny izany ihany no hahita ny vokatra any amin'ny isambatana any hoany. Misaotra indrindra ray masinao amin'ny analany anaranao Jesosy Kristy nanaovana sy ametrana feno izany vavaka izany. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Anolotra hira manoloana an'izay teny fifampizarantsika teo izay dia mihaino finaritra tompoko. Hoping when it's not